Avy mivavaka daholo ve? Za zao ina mo nahita notification nahita notification le raha matoy iny le Karoza Eliarso iny. Identifié tamin'ny vidéo an'ny madame Karoza Eliarso raha mahary tsara andro amaraina de veriko hoe le vidéo atolotra ho anahy fa rehefa mijery le vidéo anareo vidéo anatin'ny 20 minitra ray segondra fotsiny angamba nikoto na ray minitra maximum de amo zany fa copy fa hoe rehefa tia laza ny olona de identifier ny koto ohatra nataony za tia reny hoe papako koto so de tonga daholo rehetraretra nefa hivarotra produit nataony tao fa nitovy anagny sy mivendrana amo zany de hoe ihany ohatra zany koa Big MJ farany teo hoe anao déclaration amoaka dossier ny koto nefa ilancé an'le hirany sy ny clip voalohany nataony tao zay le izy ka raha tokony izy tokony tsy hamaly an'le vidéo satria tsy adressé amiko izy fa ny antony resako an'le vidéo de hitako hoe tsy mety le miteniteny fahatany mikasika resaka scientifique ho anareo izy tsy nahita le vidéo moa zany le vidéo zany de milaza le raha matoa fa hoe natonga ny fotsoditra natonga ny vazaha de maintoditra ihany tany amin'ny Egypte ancien tany taloha tany no nanao expérience na tsy haiko na modification des gènes zany nomena fanafody le lola mainty natahoana mba anasorana ny pigment mélanine amle olona mainty zany de tsy haiko mahatonga ny maso ny gara mahatonga ny zao zay zatra nino zany mikony resany tao de tamin'izy moa efa mba misy maranitra kely any zany mba araka azy ao fa sasa moa zany de marina zany madama sotra madama le fahalany sotra so misy ny tenany hoe madama misy source ave ahitanao zany resaky zany de ny teny source izy hoe misy manampahaizana zao mitovy daholo zavatra resan'reo olo reo ka za tsy mijery an'le source akory satria hitako hoe débile be le zavatra resahany ka ny antony resako tsy amaly azy satria de toute façon tsy misadressé amiko fa za fotsiny identifieny de ny antony resako zao de le mampalahelo le olona fanandalitra zany fanandalitra hoe fampianarana tokony atao amty Facebook ty fanomezana fahalalana fanakianana tsy mety fitondrana zavatra vaovao zava-misy fa tsy iteniteny fatany mikasika zavatra scientifique anome lesona diso ho an'ny ankizy surtout any tsy mahafantatra mety ho diso ihany koa ny zavatra teneniko fa be de be ny olona ino moa zany manana fahalalana amy resaka science fahalalana amy resaka retraretra ina moa zany na science naturelle zany na inona manaraka ny kodeto de azon'zareo ahitsy zay tsy mety fa en tout cas ny zavatra tenle raha matoy de hitako tena tsy izy mihitsy hoe zay no natonga ny vazaha za araka ny teneniko hoe tsy voatery hoe mety zay tanteraka ny sujet rehetraretra na amy domaine rehetraretra fa manana fahalalana amizay ka ny tanjoko de mba tsy teniteny fatany koa ka raha miteniteny fatany koa vo maika tsara satria misy olo afaka manitsy raha ohatra diso ny fomba ampijeriko mikasika fivavahana mikasika zavatra be debe ka natonga ny vazaha tompoko ry madame Karoza de aza mamandalitra olona rehefa tsy hay le zavatra de adaboy mba tsy hay fa tena tsy mety le mamandalitra fa natonga ny vazaha fotsy de zao fandehan'le izy ny olombelona de niainga taty Afrika dolo io zany tsisy rasy misy mitenao rasy fa zany resaka théorina rasy zany de diso zany scientifiquement fa rasy anakira ihany ny olo eto tany na sinoa na vazaha na tsy haiko na indiana na inona rasy homo sapiens homo zany rasy anakira ihany io taty Afrika ningan'ny olona rehetraretra fa le resaka rasy vao nampidirina tamin'ny colonisation zany niezaka ny manampahaizana idemontre hoe rasy inférieur ny maintoditra de azo zanahana azo andevozina nisy mihitsy ara ny maintoditra noentina taty Eropa napetraka tamina zoo nataresaka foara
ho jereny le fotsotra ohatra zao kely izy ohatran'le biby reny zany fandraisan'zaro azy fa iny fanan'ny vazana atao iny a mba ahafahany manandevo sy ahafahany manjanaka hoe misy race supérieure misy race inférieure fa scientifiquement parlant diso a ny resaka race satria na vazaha na sinoa na tsy haiko na zolona ininona de mitovy race anankiray ihany ka rehefa navakavaka race hoe nareo maintody nareo fotsoditra de complètement débile satria tsisy notion na race tsy miexiste zany race zany am'ireo samy olombelona de niainga avy taty Afrika nongatra tany amin'ny tsy singe anthropomorphe de be de be ny karazana inona moa zany homo atao zany misy ny nanomboka tany amin'ny homo erectus homo habilis efa tany amin'ny firy homo erectus tany amin'ny 2 millions d'années de avy eo ny homo habilis tany amin'ny moins 1,5 millions d'années de efa tonga ty amin'ny inona moa zany homo sapiens 500 000 années de ireo homo reo zany a lasa nifindra toerana nitady ravinahitra amin'ny Europe miala avy teny Afrika zany a de sasany nitady nina moa zany nandeha nina moa zany ny olombelona moa zany ny homo tam'izany fotoana zany a homo sapiens tam'izany fotoana zany a de nomade migrateur de le fialana tao amin'Afrika lasa nakany Asie sasany lasa nakany Europe sasany de gaga ny olo fa manina ny afahany mandeha am'zany tam'izany fotoana zany a de nisy recul na ina moa zany nisy période de réchauffement de ny recul presque 100 mètres ny ranomasina zany possible zany a nandehanana tam'izany fotoana zany de ny mampiova zany na ny endrika na ny volokotitra na ny masina ny ininina de tsisy afa-tsy ny ina moa zany ny toetrandro a amin'ny toerana anankiray ipetrahan'le olona ary zay transformation zany zavatra amina des milliers d'années zany zavatra zay zay ny théorie de Darwin théorie de l'évolution adaptation naturelle fa tsy haiko ny théorie le raha matona avitaizana ahitana izy na avitaizana izy fa ny théorie de l'évolution zany adaptation koa adaptation au milieu naturel ka maninona no mainty taloha moa zany tsika zany mbola nisy volona satria mbola tanaty jungle de avy eo a le olombelona nivoaka ny jungle fa lasa tany Afrika zany lasa nandeha amin'ny savane io zany manomboka niala le inona moa zany le volovolo a de eo nisy adaptation naturelle amin'ny par rapport amin'ny masoandro satria ny savane en Afrika mafana be par rapport amin'ny masoandro a de tsy maintsy misadapte amin'ny hafanana de misy nyty ina moa zany pigment mélanine ty io maintimainty io zany io maintimainty nareo amin'ny hoditra io zany normalement zany ny de base amin'ny épidermique dia pigment marron no irasan'ny na mivazana ny mainty hoditra fa mafy loatra ny masoandro amin'ny Afrika de créer le pigment lasa noir lasa am'zay le pigment zay ny hoditra lasa mainty protection io fantareo tsara va mivazaha raha vao tonga amin'ny masoandro be mivazaha de tsy maintsy manisy crème misy satria may ny hoditrany mivadika ino zany le bronzage iny karazana ady ataony cellule n'le hoditra am'le soleil de mivadika bronzé ka raha mbola mano izy amin'io de lasa iny le coup de soleil lasa menamena be igny zany satria tsy tante le cellule atsony maty le cellule am'le hoditra le vazaha fa ny mainty hoditra tsy mila crème rehefa amin'ny mafana satria adapté naturellement am'le izy io le am'le resaka mélanine io de raha jerenareo ny mainty hoditra no na ny afrikanina no mpiazakazaka indrindra raha zao tontolo zao raha vao raikitra ny marathon na resaky ninona de tsy maintsy reo keniana na somaliana reny foana no enjana be satria le na ny mpanao baolina ny mainty hoditra zany amy resaka sport de tena hitanareo hoe misy avantage be amin'ny condition physique satria ny ty amy cheville ny mainty hoditra ty tsy mitovy amin'ny vazaha fa adaptation amina course satria be de be ny biby dangereux amin'ny savane na lion zany na ninina na manenjika proie koa de s'adapte en fonction am'zay ny ina moa zany cheville de ohatry zany koa maninona ny orona ny ohatry zao orona
petaka sady belavakorona za malaza belavakorona fa le belavakorona de justement ahafahana miaina am'le miazakazaka na tsy savanina tsy le condition de vie de io le orona ohatr' zao mihitsy no idéal am'le situation tany afrika le orona ohatr' zao idéal de ny maninona ny volongita ny volongita dia formana tofo ohatran'ireny bozaky reny mipetraky atao amloha eto hiprotégena ninona moa zany ny cerveau am'soan'ny masoandro satria raha masoandro mamay be iny no manana volona sonoanao ile enjana be iny sady matevina be iny a de mety may ny atodoanao fa hiprotégena le atodoa amin'ny hafanana mahatonga ny volongita afro be zay le izy ka tsy ina moa zany ny bady moa sy ny vendrana moa zany de hoe ngita vola reo ny volo ratsy iny mainty ratsy iny petakona ratsy fa de adaptation naturelle zany tout à fait normal mba ahafahana miaina am'le inao zany climat en Afrique sy les situations de chasse rehetrarehetra adaptation naturelle ny humaine ka ny ataonao anao fa ny bady moa de bady any any fa de iteny izy raha mainty be la zao c'est de la chance afahako miaina de io lavakorona ngeza be io lavakorona ngeza be io justement ahafahana miazakazaka de jerenareo ny footballeur mainty hoditra ny inona mahatonga ny inona moa zany betsaka maintiny amin'ny équipe France angamba ray fotsiny nareo fotsiny fotsoditra ao satria ny fotsoditra tsy manana le inona moa zany le bouffée d'oxygène tsy manana le orona ahafahana inona moa zany afaka mahazo oxygène bebe kokoa de ny mainty hoditra zany matanjaka lavitra no vazaha no io fa tsy hoe ala belavakorona na hoe la petakorona fa io izy avantage io avantage be io naturel fa ny tsy fahaizana moa de eny any de maninona ny vazaha no fotsy satria rehefa nandeha amy toerana mangatsika climat tempéré mangatsika be iny de tsy ilaina tsony le pigment mélanine de rehefa tsy ilaina koa le pigment mélanine nefa ny hoditra mila vitamine D ny masoandro any afaka manome vitamine D ho an'ny ahafahan'ny olombelona miaina de io lokony vazaha fotsifotsy io no adapté am'izay fakany an'le vitamine D amin'ny ina moa zany masoandro zay ny fa mahatonga niny hoditra ny ohatran'iny sady tsy ilainy le mélanine satria mangatsika le toerana de iny adapté tsara amy toerana mangatsika karaha nino mainty hoditra toerana mangatsika de mangatsika izy satria tsy adapté tsara de ohatry zany koa le orona le maragnitra orona sy le kely lavakorona iny de ino moa zany avy am'le atsika mahatonga an'iny ny protection amin'ny atsika de aveo koa be de be fa tsy vita hazavana eto fa scientifiquement adapté tsara am'le climat mangatsika ohatry zay dolodolo zany io na ny indiane io na nininy io de adaptation dolodolo ohatry zany ny sinoa fa manino ny sinoa no kely maso satria iny zany mbola tsy voazava tsara scientifiquement fa misy ny efa étude efa mivoaka ihany de hoe antany amin'ny Asie iny zany misy le ina moa zany misy rivotra am'le lanezy amy lanezy zany misy rivotra be de tsy maintsy manaotry zao le maso mahirovana an'le izy de am'izay koa to misy an'ny reflet ny masoandro am'le lanezy any amin'ny Asie any amy Sibérie na ny Mongolie de zay mahatonga an'iny fa zay théorie zay mbola tsy tena validé zay no mahatonga ny samihafa ka ny ina moa zany ny fahasamihafana be indrindra dia amin'ny samy africaine ao tena misy karazana endrika sy population isan-karazany betsaka indrindra fa ny fahasamihafana amin'ny mainty hoditra sy ny vazaha de tena kely de kely ny vazaha sy ny ina moa zany sinoa de kely ny fahasamihafana fa ny samy mainty no tena betsaka fahasamihafana indrindra de io koa zany rehefa atao ny étude génétique de avy am'le gène ny afrikana iny tovo tsisy hafa koa ny gène frantsay ny ino vazaha fa misy partie kely ataotsika eo amin'ny 0,01% no tsy mampitovy azy de iny gène iny no de génération no créé an'le karazan'olo le isan-karazany zay le izy ry madame Karo zao fa aza miteniteny fatany fa raha ohatry zavatra teniko zay diso da afaka miteny dao ny commentaire fa zay ny zavatra tiako zay fanakolozakevitra zay fanitsina sy fampianarana zay zavatra tadiaviko